Nisy ny hetsika natao tsiaro ho an'ny Rabe Saikomgy Guillaume manao fahatarany be sy ny maro azy izay sady mpanakanto mpihira no mpanoratra ihany koa hetsika izay natao tamina lalana tononkalo fifaninanana tononkalo iraketana ny tantaram-piainany Omgy no nentin'ireo mpandray anjara ny faninana ny famaranana ao amin'izany dia atao mandritra ilay hetsika lehibe etsy amin'ny collision Mantsonjombe. Natratra 726 isan'ireo mpifaninana voaray avy amin'ireo mpakafy sy mpanoratra malagasy manerana ny nosy ka hatrany ivelan'ny nosy tamin'ilay fifananana tononkalo na riankalo tsiaro an'i Omgy. Tsy ny 7 taona ny mpandray anjara satria dia 12 taona ny zandriny indrindra raha 70 taona kosa ny zokony indrindra tamin'ireo mpifaninana nanomboka androany moa ny fitsarana ireo tononkalo na riankalo voaray. Nisy tokoa fifaninana tononkalo izay nokarakarain'ny fikambanana veto velorano ny tanora olo-pirenena sy ny faribolana sandratra zany ho fahatsiarovana ny Omgy. Be da be ireo mpandray anjara ary namaly ny antso tamin'izany fifaninana izany ary natratra eo amin'ny 80 sy 200 eo zany ny mpifaninana manerana ny Madagasikara ary misy aza moa any ivelan'ny nosy dia tsy mifidy taona io fa nankizy eo amin'ny 12 taona ny miakatra eo zany hatramin'ny zokony indrindra hatrany amin'ny 70 taona any zany raha ny sara taonan'ny rehetra izay nifaninana. Dia ao anatin'ny fitsarana indrindra itsika izao ary mbola eo mpitsarana moa zany dia ezahana hovitaina amin'ny herinandro izay ao anatin'ny fampiratiana fanokafana fampiratiana izay varavarana misokatra mampiratiana andreo sanganasany Omgy anisan'izany ny tononkalo ny tononkira anisan'izany ihany koa ireo fitaovana nampiasainy ao anatin'ny mahampira azy miaraka amin'ny tarika ny aingana moa zany na ny akanjo nanaovany zany na ny satroka na ny gitara fitendriny dia ho aranty ao zany amin'ny alatsinainy 9 oktobra izao amin'ny rariasina analakely manomboka amin'ny 10 ora maraina dia ao no ampahafantarina andreo folo voalohany tamin'ny alalan'ity fifaninanana izay nikarakarain'ny veto sy ny faribolana sandratra ity zany fa ny fizarana ny loka sy ny fahafantarana an'ilay hoe iza nazo ny telo voalohany dia atao eny Antsonjombe amin'ilay hetsika goavana be zany iarahan'ny tarika ny aingana sy ny artista maro. Ilay hetsika lehibe atao eny Antsonjombe amin'ny tapaky ny volana oktobra ho avy izao moa no entina marana ity hetsika tsiaro an'i Omgy ity ka eny an-toerana no ilazany ireo telo voalohany nahazo ny loka. Dia tony ihany koa tompolasy topoko vavy no anakatonana indray ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity mankasitraka fiainanao ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV ary ankasitrana ihany koa ireo rehetra ny arana molavola sy ny fandrimbona atao anatin'ny fanomanana izao fampahalalam-baovao izao mankasitraka ary tompolasy topoko vavy. Bijouterie Santia, Immeuble Arena, Antanimena. Nanolotra anao teo vaovao.